Tsy alalavitra n'izay ihany sika mafisina ny fandriampahalemana ho amin'ny andron'ny Rapitso Azoma. Nisy tokoa moa ny fihaonan'ireo manamboninahitra tamin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny CES nafahana nametraka ny lamy marehitra ho amin'izany. Hoentitra ny fitandronan'ny filaminana eto Antananarivo Rapitso 17 Janoary amohan'ny CES amin'ny valim-pifidianana filoham-pirenena. Isan'ny fiarovana manokana izay petraka etsy anivon'ny biraon'ny fitsarana manokana amin'ny safifidianana izay natotosana ny lanonana. Ary anisan'ny nodiniana manokana ny momba io fitandronan'ny filaminana io nandritra ny fihaonana teo amin'ny tompon'andraikitry ny Morex ny avy amin'ny CES sy ny HCC. Mahandro lehibe zay ato moa no ataontsika hoe voalohany ny toerana hitrangana izay mahandro lehibe ny Rapitso zay. Noho izany ny anton'izao fahatongavana eto amin'ny HCC zao dia niaraka ny dinika tamin'ny tompon'andraikitry ny sécurité eto niaraka ny dinika tamin'ny président CES mihitsy aza sy ny président ny HCC ny tondrana ny tandrovana ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin'ity toerana ity. Fa filaminana ato anatiny sy ny velany ary koa resaka fandriampahalemana zany hoe amafisina zany ny fiarovana ity lapa ity. Tsy zava-baovao zany fa rehefa misy zavatra ohatran'io dia sy maintsy misy ny fanamafisana. So nareo laza hoe mataotra ve nareo fa zavatra hitranga raha zay tsy mataotra zavatra hitranga raha fa vona tanteraka hiatrika an'izay mitandro filaminana. Tsy hijanona amin'ny andro Rapitso ihany ny fanamafisana ny fitandronan'ny filaminana fa itoy ao aorianan'ny famoahana ny valim-pifidianana. Tsy hijanona Rapitso satria efa tafiditra zany tsika zao amin'ny période post électorale zany hoe ny fotoana zany aorianan'ny fifidianana. Dia tsy maintsy amafisina koa zany ny fitandrovana filaminana sy fandriampahalemana aorianan'ny fifidianana zay. Eto amin'ny Antananarivo eto amin'ny faritany Antananarivo indrindra fa amin'ny toerana lehibe ohatra ny Antsirabe Antananarivo izay toerana lehibe zany mahabetsaka olona. Ny toerana dia eto aloha zany ny ataontsika hoe ny effort principal fa eto Antananarivo manontolo dia voasafy ny tany filaminana ary efa misy tany filaminana vonona ny hiatrika zavatra mety hitranga. Amafisina ny fisafonan'ny tanàna ary nilaza fa vonona mety ny zava-nitranga rehetra aorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana amin'ny mpitandro filaminana.